Sabata fahatimy folo volana novembre faly indray miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompontsika. Miarahaba anao indray any amin'ny toerana misy anao rehetrarehetra any, tononona mandrakariva ho anao ny fahasoavana, ny fiadanan'ny tompo anie ao aminao sy ny ankohonanao. Miarahaba ihany koa an'izy mianadahy indray, afaka miaraka eto antsika androany, andinika ny lesona sekoly sabata, Joshua sy Kaleba, olo malaza ny finoana. Zay no dindia ifanaovantsika eto androany. Milohan'izay nefa dia manasa anao mba hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay eny an-danitro, faly indray ny fonay fa miaraka aminao za hianatra ny teninao, andinika ny lesona sekoly sabata, ngataka anao mba hamela ny helokay, hanadio anay, ary eo kosa ny fanaina masina no hitaridalana anay ka ampianatra anay ny teninao, ary ny teninao hitondra fitahiana ho an'ny tsirairay avy. Zany ny fanirinay, angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. 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 Toy ny mahazatra dia mpiara-mianatra namana, dia misy ny andinina atao tadidiana izay azo antoka fa efa ao am-bavanao izy, mangataka ny namako ato amin'ny ilako ato mba anao zany andinina atao tadidiana zany izay voasoratra amin'ny bokin'ny Hébreux 4:10 ka ny andininy 7. Tsarovo mpitondra anareo izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo. Hevero ny hafaran'ny fiainany ka arao ny finoany. Hébreux 4:7. Ahoana ilay teny? Tsarovy ny mpitondra anareo izay ny efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminao. Hevero ny hafaran'ny fiainany ka arao ny finoany. Zay zany no fotoaton'ny resaka ifanaovantsika eto izy mianadahy androany. Iresaka ireto olo malaza ny finoana ireto isika, Joshua sy Kaleba. Ho resahantsika eto inona no teo amin'ny tantaram-piainan'izy ireo no ahafahana mamaritra fa olo malaza ny finoana tokoa izy ireo. Ka ahafahantsika manao hoe andere mba ho tahafina izany nataony izany. Mahalala tokoa manko ny ray aman-dreny fa mianatra amin'ny lalany ohatra asehon'ny ray aman-dreny mandrakariva ny zanaka. Zaty izany. Fa indraindray mitebitebina ny ray aman-dreny mahita ny zanany manaraka ny toetra ratsy fa tsy ny toetra tsara. Indraindray mora le toetra ratsy ny mora tahafiny izy. Dia hitantsika eto zany fa misy lesona azontsika ianarana zany eto ao amin'ireny apetraka ireny. Mizara telo ny dinika ifanaovantsika androany. Ny voalohany dia ho resahantsika eto ny finoan'i Kaleba. Dia ny faharoa ao anatin'izay finoan'i Kaleba izay nahitantsika hoe ity Kaleba ity dia manao izay tsy azo atao, ho azo atao. Dia ny faharoa ho resahantsika amin'ny fiainan'ny finoan'i Kaleba dia ny finoana amin'ny asa. Dia ny fahatelo mampita ohatra na mampita fanilo. Dia ny fizarana faharoa indray kosa dia ho resahantsika eto ny finoan'i Joshua. Ary ny fahatelo farany dia ho resahantsika ny hoe ahoana re ny fomba azahoana ny finoana, ahafahana miazona ny finoana. Andeha ary izy mianadahy, tiako ianareo raha ohatra ka mba hiaraka hifanakalo hevitra amiko androany. Ahoana re ny azo lazaina sady mikasika ny lehilahy anankiray i Kaleba. Faly miarahaba nareo mirahalahy. Miarahaba manokana ihany koa ny mpanaraka ny fandarana rehetra amin'ity maraina ity. Dia efa jerentsika ny amin'ny finoan'i Joshua. Iza moa i Kaleba azafady. I Kaleba. Iza moa Kaleba. Kaleba aloha zany dia raha tsy ahivina dia avy amin'ny firenen'i Joda. Lehilahy izay feno fahatokiana an'Andriamanitra izy ary tanteraka tamin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Fa izao ity anarana Kaleba ity dia ohatry ny anarana rehetra ihany. Any an-trano dia anontanian'ny zanaka ny ray aman-dreny hoe inona ny dikan'ny anarako roneny. Kaleba eto izany dia manana dikany manokana ity Kaleba ity, izay midika hoe alika. Ohatry ny somary ratsiratsy ihany ilay izy. Ratsy mihitsy izany. Ohatry ny hoe manambany azy izany kanefa araka ny nasehon'ny fiainana izany dia tsy teny manambany na azahoany an'io anarana io. Fa izao noho ny toetrany. Toetrany izay mahatoky. Tsy mivadibadika. Tsy mivadibadika. Raha manana alika tsika ny atokantrano any dia jereo fa rehefa tena
miaraka amintsika io biby anankiray io dia tena mahatoky izy ary mahafantatra ntsika tompony mihitsy ary ninina mpanaoviny tompony azy dia ataony avokoa. Kaleba zany dia tsy izay no andeha andraisantsika ny any Kaleba fa izao hoe teo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra izy dia nahatoky sy nivadika tamin'Andriamanitra ary na dia nisy aza ireo 10 hafa nivadika, Kaleba sy nivadika tamin'ny fanarahana. Mahafinaritra izany zavatra izany. Mahafinaritra mandinika an'izany. Somary resaka kely fiteneny hoe miaraba anareo mianadahy dia miaraba manokana ny mpiara-mianatra ny lesona sekoly sabata amin'ity androany ity ary manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray avy. Mahafinaritra amin'ity Kaleba ity dia izao hoe 12 zareo no nirana savitany. Ny fijery ny folo dia nahita ny manda ny tanàna tsy azo anihana. Mahita ihany koa vao mijery an'ilay tongolona goavana sy ranjana be reto Tsy azo resena. tsy azo resena. Fa ny mahafinaritra dia izao hoe Kaleba dia nanana fijery hafa mihitsy. Zay zany satria Kaleba zany dia nahita hoe tanàna ino ty jereny ty, tanàna resy ty azo resena tsara. Ary reto olona goavambe reto dia nohariny tahaky ny mofo mihitsy azo ina lesy azo hoanina. Zany no mahafa an'ity Kaleba ity. Finoana zany finoana azo sapaitanana mihitsy. Mamperitreritra zany ty zavatra zany satria tsy diso anie fijery le mpisafitany folo. Ary ny vahoaka aza efa hitorabato mihitsy. Tsy diso ny fomba fijery fa le tanàna tena mimanta. Ny olona goavambe. Fa ny mahafinaritra tamin'ny Kaleba dia izay le masom-pinoana izay. Mahafinaritra izay. Ianareo efa reto anareo hoe Samo, Safata, Jigala, Palti, Gadiela, Gady, Amiela, Setora, Naby, Geoela. Efa nandrena zany anara zany ianareo. Azo antoka fa tsy fa adiny. Nahoana izy ireo tsy mba nitsarovana. Manino izy ireo tsy mba niresahana mikasika izy ireo. Ny antony izy ireo zany tsy mba manana fijery tahaka ny Kaleba. Dia izay mahafinaritra an'Andriamanitra ny toetra ny Kaleba no nasaina mijery antsika. Zay ry mpiara-mianatra namana isany mampirisika antsika zany eto ankehitriny mba hanana finoana mafy tahaka ny an'ny Kaleba isika. Mahafiorina amin'Andriamanitra amin'ny oatra nomeny ary izay finoana izay dia ahafahanao manao izay zavatra iverinao tsy ho vita. Dia ne misy heverinao hoe tena tsy vitako ty, tsy ariko ty, tsy tokony anao an'ity, tsy mahalala an'io. Kanefa rehefa mao aminao le finoana dia vitanao no manatanteraka an'izay. Dia ina ihany koa no azontsika resahana mikasika ny Kaleba. Mahafinaritra zay le finoana zany le hoe mijery inona izy, mijery ny tsy hita. Fa zay zany raha vao mijery ny hita zany ianao dia resy avy hatrany hoe ahoana ny andro tanàna ity manda be ity, ahoana ny adina amin'reto olona goavana be reto. Fa ny finoana zany dia izao arahan'asa izy io mijery n'ino ty izy tsy hita. Zay zany no mahafinaritra ary iverena kely le fijery ny Kaleba teo. Lazain'ny lesona mihitsy hoe manana fijery ny Kaleba, fijery hafa. Dia zao voalazan'ny Josoa 10 ny 7, 7 efapolo taona no andro ny henako. Fony ao ny rano Mosesy mpanompon'ny Jehova niala tany Kadesy Barnea ny serfiny tany dia niverina aho nitondra teny taminy arak'izay tao ampoko. Zany io zany le finoana hitan'ny Kaleba ny zavatra nataon'Andriamanitra taminy ny ampitanany iny ranomasina mena. Hitan'ny Kaleba ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny Egyptianina. Hitan'ny Kaleba nanomezan'Andriamanitra ino izy rano azo tany anefitra. Hitan'ny Kaleba ny andro rahona teo amboniny amin'ny andro atoandro. Hitan'ny Kaleba ny andro hafa amin'ny alina. Tsapan'ny Kaleba zany ary zay natonga azy hoe izy nanolotra ny fiainany manokana izy ho an'izy ho an'Andriamanitra ary nitoky tamin'Andriamanitra na ino kidona na ino kianatra. Ary voalaza ny lesona mihitsy ary hoe tanteraka
tamin'ny fanarana an'izy ozy an'andriamanitra io zany tsy ambaratelo izy mihitsy no tena izy ny teny an'izay tanteraka tamin'ny fanarahana an'andriamanitra ary izay indrindra nge tsy ambaratelo anankiray efapolo taona izy no nirahana tao anatin'ny tanjaka tao anatin'ny hery ary rehefa 5-valopolo taona izy zany zao amin'ity tantara zay antitra ne zany raha mitsika zao zany efa tena ngambany efa mitondra tongotra efa lasa tongotra efatra ngambany atao filaza azy tsy kovana mozika fa zao mbola natanjaka hatrany izy dia le voalaza tery ambony tsy ambaratelo tanteraka tamin'ny fanarana an'Andriamanitra ary nanome ohatra izy ho antsika zany izay ankehitriny koa hoe na dia efa antitra ary na dia zokiolona moa zany atao hoe tsy ataontsika hoe antitra fa ataontsika hoe zokiolona na dia efa nahazoazo taona ny ilazana azy dia tsy hidika mihitsy izay hoe ho alemina ho resiny ny zavatra izay mety nalovana eo amin'ny fiainana fa natanjaka lafy ny telo nampatanjaka azy mbola natanjaka izy ara-batana ny saina mbola ao tsara ary indrindra moa zany hoe tanteraka teo fanaran'Andriamanitra ny fanahy nanome ohatra izy zany ho azy izay manolo tena ho azy ihany koa fo manontolo izy ny mila zany lesina azy dia afaka ny ho tahaka ny Kaleba. Malasanao nge mba hanokatra amin'ny bokyny Nomery toko 410 Nomery toko 410 ka ny 420 zao voalazany fa ny amin'ny Kaleba mpanomboka kosa satria fanahy hafa no tao aminy nanana fanahy hafa inona moa le fanahy hafa iny azo antoka fa ny fanahin'Andriamanitra ny fanahin'Andriamanitra no tao aminy ary zay nahatonga azy nanao an'ity fanandramana ity ahoana no nazay ny Kaleba hoy izy hoe efa 5-valopolo taona hoy izy hoe ary omeo ahy ry tendrombohitra ry lehilahy efa zokiolona efa feno taona fa ampy taona vokiandro tsy mitady tany malemy anorenam-pangady no ninona zay no ilay fanahy hafa tao anaty andeha hijery ny fizarana faharoatsika aloha satria mbola misy tantaran'olona hafa indray ho resantsika fa mahafinaritra aloha zany ny an'ny Kaleba dia tena hitantsika mihitsy hoe tanteraka izy tamin'ny fanaran'Andriamanitra fa andeha hijery sika ny amin'ilay hoe ny fomba fampitandray kosa re ny ohatra satria fantatsika tsara fa na ho ela na ho aingana tsy maintsy indosiny fahafatesana ihany Kaleba ahoana re no avy ny taranaka no avy ny lova izay apitraky ity lehilahy anankiray ity. Anisany nampanahy Kaleba io ho avy ny taranaka io satria rehefa azo ny ampahafaritany meoary teny boatry tanteraka le izy dia ny fanahiana zany dia le hoe mbola ho tahaka avy ny taranako satria izy efa nanam-pirofo fa Andriamanitra azo itokisana nasehony tamin'ireo taranandreo zany izy dia nanana ny finoana satria ninona mety vokany dia nijoro tamin'ny finoana izy ary mba ahafahany mampita n'izay fanilo zay nga manela zana azy ahafahany mampita n'ilay fanilo. Ahoana ny fomba nampitaina izay fanilo zay? Ahoana ny fomba natanterahany Kaleba an'izay? Mahafinaritra be ny lesona io moa zany le izy ho tenetany tena mitohy mihitsy zany le fanilo raha nangataka etritra olona 5-valopolo taona zany mbola andeha angataka iny izy mbola andeha hiakatra tendrombohitra anafika kanefa le zavatra trafina ndray mbola hiakatra tendrombohitra ny olona edinao koa mbola goavam-be fa noho ny fatoky ny an'Andriamanitra dia vonona izy eo omeo ahy ry izy izy ao tamin'ny fantanterana iny izy teny fikasana tadidiny kely izy omeo ahy ry tendrombohitra ry. Dia ahoana ny fomba nampitaina ilay fanilo? Dia rehefa miteraka izy taty aoriana dia jerena ihany fa mifindra ihany koa le ihany mifindra ihany koa le fanilo dia tian'indray Kaleba hoe izay mahafaka an'izy dia omeko azy ny tanany zanako dia nanateraka izay Otinela zanandralana Otinela zany zanandralana zany lehilahy mahery nandresy ny tanàna ary tsy vitany nandresy any izy fa tonga inona ihany koa izy no mpitsara voalohany
Israely fa izao eto zany nahitantsika le fanilo mipity eto rehefa nanambady azy aksa iaksa zany lay vehivavy zay mitondra ny fanilo ndray rehefa antitra ndray eo amin'ny Josoa toko fa 5 jeresika Josoa toko 5 ny andininy fa 8 ary hoy izy omeo tsodrano aho fa tany tsy misy rano no efa nomenao aho ka mba omeo loharano koa aho. Dia nomena azy ny loharano ambony sy ny loharano ambany. Zany hoe mbola atao ina zany tanàna io? Mbola alaina. Fa tsy vitany hoe omeo aho fotsiny de io ary fa omeko anao fa tsy maintsy mbola inona ndray zany izy. Mbola misy dingana atao ndray a. Iny izy fakana ny tany. Mahazo antoka zany zao Kaleba fa tafita ilay finoana zay nitazonina amin'ny tena lalana ty zanambavy ity. Vehivavy moa zany aksa. Ato misy vehivavy atakaiko ato. Ahoana re zany vehivavy vola iazona finoana zany mora ve zany sa sarotra iny ny azona mampitaina raha misy vehivavy mba mihaino antsika amin'izao fotoana izao? Raha eo tamin'ny lesona dia azo tanterahana ilay manana finoana. Satria noho ny aksa zany dia nahazo afaka napita hery miasa mangina angamba ilay zanazy koa tamin'ny vadiny. Avy eo sana angataka. Misy fahasahiana. Avy etỳ amin'ilay vehivavy zany netim-boa izay fahasahiana izay aloha. Efa teo ilay herim-ponotiny ela. Efa teo ilay finoana satria raha tsy izay izy tsy nahazo an'ilay tsy nahazo any aksa aloha zany satria ilay tambiny avy amin'ny tenen'ny Kaleba no nahazoany an'ilay vadiny. Fa eto kosa indray zany dia mbola namporisika ihany. Ilaina zany tsika vehivavy ao an-tokantrano, ao amin'ny fiangonana, n'aiza misy antsika ilaina izay hoe famporisihana tsara avy amintsika izay ahatonga ny olona anankiray hanana herim-po, hanana finoana matanjaka ary indrindra moa zany eto zany dia tafita avy any amin'ny rainy ilay ohatra tsara tao amin'ny aksa ary koa mino aho fa ho ampitaina amin'ny taranaka. Afa amintsika vehivavy koa zany ny ohatra voalohany ho an'ny taranakitsika koa izay fa nanana finoana fahasahiana herim-po izay. Somary ridicule izy hoe ny vehivavy zany tsy hoe fanaka mampalemilemy fa tena fanaka manohana. Matoa zany misy lehilahy afaka mijoro mahery dia misy vehivavy iny zany ao an-damosina ao. Vehivavy tsara zany ao an-damosina ao. Ilay mpiara-mianatra namana isany ny fahavononan'ny aksa dia maneho ny fikirizan'ireo vehivavy amin'ny filazantsara izay tsy voasaka ny vahoaka na ny mpianatra ary tsy miala mihitsy raha tsy mahazo ny fitahinan'Andriamanitra. Taddio tsara manasanao mba hamaky ny filazantsara ndriko toko 7:20 izay fanoharana nataon'i Jesosy amin'izy io amin'ilay vehivavy mpitondra tena nahery nangataka. Tena zava-dehibe ry mpiara-mianatra namana ny famondrana ny fanilo amin'ny taranaka amin'ny fandimby. Ilaina zany ny mampita ny fanilo. Kanefa ny ahafahana mampita ny fanilo voalohany indrindra dia ny fanehoanao ny ohatra eo amin'ny fiainanao. Ijery ny fizarana faharoa isika ny finoany Josoa. Ahoana indray ny amin'ity Josoa ity fantatsika tsara fa i Josoa fony mbola tanora no novidian'i Mosesy mba hanampy azy. Josoa dia hitany Mosesy fa mpakatoa be herim-po, tsy mivadika ary manampy ary tena tia ny momba an'Andriamanitra. Josoa lehilahy manetry tena izy. Ahoana no mba azonao lazaina indray? Inona ny azontsika lazaina mikasika ny amin'ny finoan'i Josoa, ilay olo malaza ny finoana tahaka ny Kaleba? Zavatra mahafinaritra dia izao. Rehefa tonga ny fizarana. Fizarana inona io? Fizarana ny tany. Eo zany ny anehoana an'ity hoe Josoa manetry tena, mahery fo. I Kaleba zany zao fa nahazo ny anjarany. Izy nahazo voalohany. Izy nahazo voalohany. Dia anjaran'i Josoa no mizara. Fa zao indraindray rehefa matetika moa zany izao zavatra mitranga foana. Izay mizara tsy fidy. Ary izay ngamba ny tena nahatonga izay ohatra izay tateo aoriana hoe rehefa misy ny fizarana mpizara tsy mifidy. Teto zany dia naneho fa izay ohatra fanetretena izay i Josoa. Ary niandry izy
raha ny tokony ho izy dia tokony izy ny mahazo voalohany ohatry ny kaleba tokony zay satria izy sy kaleba no niaritra ny mafy tany niaritra ny mafy an-dalana tany an-dalana ary izy koa mpitarika raha teo tarika raha teo izy tonga somatsara aty amin'ny tany tokony hoe izy zany no hifidy voalohany hoe eto ny ana satria za reto ary tsy ametsiana zany angamy re zanak'Izraely raha izay no mitranga fa kosa nanana ny toe-tsainy fanetretena i Josoa tamin'ny fizarana satria rehefa nandeha ny fizarana nandeha ny anjara sisa ny anazy ninge jerentsika eo amin'ny Josoa 9:10 hoe 9:10 inona le anjarany Josoa 9:10 9:10 araka ny teny Jehovah dia nomeny azy ny tanàna izay nangatahany dia Timnat-Sera any amin'ny tany havoanan'i Efraima dia nanamboatra ny tanàna izy ka nitoetra tao zay zany io tanàna io dia toerana akaikin'ny tao amin'ny kaikin'ny Silo izay nananganana fitoerana masina ny fidy an'izay zany i Josoa izay toerana fara efa ambiny sisa no vidin'ny zanak'Israely rehetra zany toetra manokana izay mampiavaka ny Josoa inona no azontsika raisina ao anatin'izany toe-javatra izany ny zavatra mahafinaritra ihany koa dia zao hoe hita mihitsy hoe ny lahara-pamena tamin'ny Josoa dia ninona izy miara-panahy io zany na dia sisa zany tsy nampanina azy fa ny lahara-pamena dia zao ninona izy miara-panahy satria zava-dehibe miara-panahy jereo tsara ange la izay le fijery hafa zay hoe tao anatin'ireny lalana lavitra zay lalovana sedra maro zay narano niarana tamin'ny zanak'Israely zay tokony nitarainy Josoa kanefa dia zao natoky izy sy nanaiky ny fikasan'Andriamanitra rehetra efa tonga eo amin'ny toerana dia izy miverina ndray tsika dia ahoana nataony Josoa toboka zany ny mpitarika zany ny mpitarika zany dia tokony hanana zany fatokisan'Andriamanitra zany amin'ny zavatra rehetra ary ny mahafinaritra dia zao hoe fitahiana foana ny mitoetra tanteraka amin'ny tompo io zany ny tsapan'ny Josoa hoe ny manaraka an'Andriamanitra fitahiny ary ny fiainana amin'ny lafiny rehetra dia zao tsy maintsy sy miaina manaraka ny drafitra izay napetrak'Andriamanitra dia somary tsy mpiaina moa zany ilay ary mahafinaritra ilay tenan'i Davida ao amin'ny Salamo 120 ary mino fa voarain'i Davida ny afatra tamin'ny tantaran'i Josoa ty Salamo 120 ny 1:4 zavatra iray aloha no nangatahako tamin'i Jehova izany no tadiaviko dia nitoetra ao an-tranon'i Jehova amin'ny andro rehetra iainako mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehova sy mandinika ny tempony matoa zany Josoa izy Davida ny tenan'io dia nafantatra ny tsy ambaratelon'ny Josoa izy re mpiara-mianatra namana Josoa Kaleba zany hitantsika teo fa lehilahy olona fatokiny izy fa Josoa kosa lehilahy manitry tena naleony Josoa ny safidy fiainana tsotra efa ty amin'ny fanterana fomba nangana vohitra mba hitoerana kanefa tsy nampaninina azy zany fa ny tena ny masoa ny Josoa dia ny ahafahany mifandray amin'Andriamanitra satria araka ny fanazavana romena tateo akaiky ny Silo Timnat-Sera zany hoe akaiky ahafahana mifandray amin'Andriamanitra i Josoa koa zany tahaka ny Kaleba tsy niova dia mahita hitazona zay koa i Josoa manam-pahantitra tsy miova ilaitsika ny manana zany toetra zany mpiara-midinika namana manitry tena eo amin'ny toe-javatra amarana antsika azy ary hijery ny fizarana fahatelo ahoana re ny fomba mba hananako ny finoan'ny Kaleba sy ny finoan'ny izy io Josoa ahoana ny fomba mba hahafahany taranaka anana ny fomba ny finoan'ny Kaleba sy Josoa fanasantsika ny ao amin'ny baiboly moa zany dia maneho foana ny hoe ao ny ahitantsika an'izay ohatra izay
tena ilaina zany amin'ny fitomboantsika ara-panahy fibanjinana ny eo ampiainan'ireo olo malaza amin'ny baiboly ireo. Ary etsy andanin'izay nefa dia izao Jesosy koa dia efa nameny ohatra faratampony ho amin'izany hoe finoana izany. Izany hoe fibanjinantsika an' Jesosy izany no azahoantsika ny finoana, ny fiainany, ny fampianarany, zavatra rehetra izay efa nataon'i Jesosy izany reny no banjintsika, reny no jerentsika akantsika ohatra ahatonga antsika hanana finoana. Ny olo malaza amin'ny baiboly akanjo Josoa sy Kaleba sy ireo efa nianarantsika, Jesosy no ohatra faratampony amin'izany ihany koa. Dia nge vakiantsika eo amin'ny Hebreo 12 hoe andininy 1 sy 2. Koa amin'izany satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka koa isika hanaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao. Misy fiazakazahana filokana eo alohantsika. Manahoana antsika? Ahoana tonga antsika mpandresy? Mijery an' Jesosy tompo ny finoantsika sy mpanefa azy, izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro henatra mba ahazon'ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Zava-dehibe zany ny mibanjina Jesosy. Ny tsy ambaratelo voalohany izonana ny finoana zany eto dia ny hoe mibanjina an' Jesosy satria ny ahoana izany. Misy mpanorisa anankiray izay voalaza amin'ny boky Ireo Fanoharana nabavy Ellen White, izao no voalazana: mijery an' Jesosy dia mandray fahitana n'Andriamanitra mamirapiratra kokoa sy mazava kokoa. Mijery an' Jesosy dia mandray nozy fahitana mamirapiratra kokoa sy mazava kokoa. Zany ianao zany rehefa ampy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, ampy ny fifandraisanao amin'i Jesosy, dia mahazo famirapiratana zany nao, mifindra aminao zany lay izy, mitoetra amin'i Jesosy. Dia hitondra iny ianao fahazavana eo amin'ny manodidina anao ianao. Zay zany no mahafinaritra. Ary ny fibanjinanao an' Jesosy dia izy manova tanteraka ny fiainanao. Raha tianao zany no modely tahaka ny Josoa sy Kaleba, andao hifandray amin'Andriamanitra isan'andro, andao hifikitra amin'Andriamanitra isan'andro, dia ho azon'Andriamanitra ho ampiasaina ianao mitondra mibanjina. Ny taridalantsika moa dia milaza hoe voaova noho ny fibanjina. Marina io. Asa raha manadadidina anao ny génération tany aloaloha tany, fa apetaka amin'ny trano mpihira anankiray na mpanao fanatanjahantena anankiray, dia io foana no mijery zany. Io no ianarana any ka nany fihetsehatra dia mitovy amin'io. Ary fa maninona ary izy ity manao an'izany toetrany? Io no mibanjina isan'andro isan'andro no mitoerana io. Fibanjinana manova anankiray. Kanefa misy tsy ambaratelo koa lazain'ny Paoly ao amin'ny Romanina 12:12. Hoy ny ve ary ato amin'ity misy zatra roa fanohatra, kanefa zava-dehibe mba ahafahantsika mitahiry ny finoana. Zao ny voalazany: koa amin'izany mangataka aminareo rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra vela masina sy sitrak'Andriamanitra, dia ahafahan'ny pompana mety ataonareo zany. Mba ahafahana mitahiry finoana zany, dia inona ny tokony atao voalohany? Atolory ny tenanao ho an'iza? Atolory ry mpiara-mianatra namana. Ny leso sekoly sabata dia mampirisika antsika mba hanolotra mandrakariva ny tenantsika ho an'Andriamanitra. Dia zao ny toy: ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo n'inona ho izy? Sitrapon'Andriamanitra. Manao ilay sitrapon'Andriamanitra. Izay tsara sady ankasitrahana no marina. Misy zatra anankiroa fanohatra fanaon'izao tontolo izao sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ireo anankiroa ireo dia samy manova, fa tsy mitova ny fanovana ataon'izy ireo. Ny fanovana ataon'izao tontolo izao, ny ivelany no miova voalohany. Ovain'izao tontolo izao ny ivelanao, dia manaraka ny toetrano anatinao rehetra. Fa ny an'Andriamanitra indray, ny olona izay vonanao sitrapon'Andriamanitra, dia ny ao anaty no ovainy ary dia hita misotra eny ivelany zay ilay ohatra omen'ny tsirairay avy. Zay ny mahafinaritra zany amin'ity toe-javatra ity, ka mba ahafahantsika ho tonga tahaka ny Kaleba sy Josoa. Dia izay ilay voalazan'ny Paoly izay, mametraka
aoka ny fanahy masina izy hoe mba hanoerana izany dia ny hainy fanahy masina ny manova antsika avy ao anatiny akiny ivelany. Tapitra ny fotoanantsika inona mba tiany farany mba azo lazaina fa sarotra moa iresaka eto foana mahafinaritra ange miaraka amintsika mpiara-mianatra rehetrarehetra fa manam-pipetra moa ny fotoana inona ny azonao mba lazaina andeha ho atsaiko ny vehivavy ny teny meloha. Ny finonon-kahaleban'Andriamanitra na ny mihaza herim-po miaro azy tamin'ny tahotra ary nahafany joro tamin'ny mpasahiny sady tsy voaozongozona mihitsy tamin'ny fiarovany marina izany. Tiako izay toetra ny Josoa izay. Ary lohateny lesitsika moa dia lesona 5 Favalo azafady lesonantsika 5 dia hoe Josoa sy Kaleba olo malaza amin'ny finoana. Tiako raha mba nianarako ny anankiray amin'ny zareo. Dia mba nianarana io? Dia mba nianaranareo nianarantsika rehetrarehetra. Mba ho olo malaza ny finoana ane isika rehetra. Ny azoko ambara angamba dia izao hoe azonao atao tsara no tonga tahaka ny Kaleba sy Josoa. Fa izao misy dingana ilay izy atolory an'Andriamanitra ny tenanao faharoa mpanjino Jesosy. Isaorantsika Andriamanitra ry mpiara-mianatra namana isany afaka nahatanteraka izay fotoana izay tsika teto androany. Isaorako ihany koa ianareo mianadahy ny azoko ambara farany angamba dia ao anatin'izay toy zavatra izay dia izao hoe amin'izao taonjato iainantsika izao dia mila olona manitry tiana. Mila olona manitry tiana tahaka nataony Josoa. Ary Jesosy koa naninona? Nanitry tena Jesosy. Eny fa nanitry tena hatramin'ny inona izy? Hatrany amin'ny fahafatisana. Mila an'izany izao taranaka izao iriko mba isika rehetrarehetra mba ho vonona amin'izany fanitretena izany ka mba ho isan'ny hoe olo malaza ny finoana isika. Mampirisika antsika indray hiaraka eto isika amin'ny lesona manaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia manintana antsika koa mampatsiahy antsika fa amin'ny lesona 10 dia efa azonao raisina ireny taradalana amin'ny telo volana manaraka ny lesona sekoly sabata dia manintana antsika rehetra andao hifanintana antsika ifampirisika mba ahafahantsika manana izany lesona sekoly sabata eny am-pilatanantsika izany araka ny taona fanandrify amin'ny tsiraray avy ankehitriny. Dia andeha atolotsika an'Andriamanitra ny saotra ny dera ka dia farantsika mivavaka izao fiarahana mianatra izao. Vavaka tsika tompoko. Andriamanitra rainay be fitiavana misotranao indrindra izahay no ny taridalana izay nomenao anay ka na afantaranay ny tantaran'ireo olo malaza ny finoana Josoa sy Kaleba ary ninanina ny tarihanao anay mba hipanjina anao ilay tompony finoanay ka hanovanay hanamboatranay izany ary hitarika anay ho any amin'ny fanolora amin'ny tena tanteraka. Tsy vitanay nefa izany fa mangataka ny fanahinao masina izahay mba hitoetra temponay ka mba ho tahaka ny Kaleba izay manao hoe ary fanahy hafa ny tao anatiny dia mba fanahy hafa ihany koa ilay anatinay dia tsy inona izany fa ny fanahy masina izay omenao ny tsiraray avy. Dia mitahiny mpiara-mianatra rehetra mitahianay naraka Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Amen. Amen.